sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Izay ampoizin'ny tompo atao maharitra mandrakizay ny fikasan'ny fony amin'ny taranaka mifandimby ka hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana izy sy amelona azy amin'ny andro mosarena. Salamo 2:30. Ankafaliagna ankaravoagna no anloragna fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika eove jiaby tratra n'izao fety fankalazagna ny fomasin'i Jesoa izao, izay fo piaro ny diosezintsika, piaro ny archidiosezi avaratra. Eto koa dia faly miarahaba manokana ny egliziraka fomasin'i Jesoa katedraly eto Antsiranana sy ny egliziraka fomasin'i Jesoa any Amboangibe, izay samy mankalaza ny fety ny olo-masiny piaro azy amin'ity andra inyany ity. Toloragna fiarabagna mitafotafo amin'izay koa atsika eove jiaby zanaky ny diosezin'ny Antsiranana na eto Antoerana na any amin'ny tany lavitra. Koa amin'izao fety fankalazagna ny fomasin'i Jesoa izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ny fony Jesoa no lay fo fatrapitia ny olombelogno. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Vaky teny masina voalohany boky Ezekiela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro izao dia izao ihany.
no iahy ny ondriko sy andindinika azy. Toy ny fandiniky ny mpiandry ny ondriny amin'ny andro itsanganany eo amin'ireo ondriny, ny ahy no andindiniako ny ondriko. Ary hoesoriko izy ireo hiala amin'ny tany efa nielezany tamin'ny andro mandrahona sy manjombona. Hoentiko mivoaka avy amin'ny hafa firenena izy, ary angoniko avy amin'ny tany samihafa. Ampodiako eo amin'ny tena taniny izy, dia andrasako eny amin'ny tendrombohitry ny Israely, eny Andohasa amantoerana rehetra honenana amin'ny tany. Amin'ny tany tsara ho andrasana no andrasako azy, ary any amin'ny tendrombohitra avy ny Israely no ho valany, ary izy no hiandry amin'ny valan'ondry tsara, sy hihinana amin'ny tany be violona eny amin'ny tendrombohitry ny Israely. Izao no hiandry ny ondro, izao no ampandry azy. Teny mariny Tompo Andriamanitra, ny very ho tadiaviko, ny nania averiko, ny mahantra ho tsaboko, fa ny matavy sy ny matanjaka kosa aringako, andrasako aradrariny izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havagna, efa voarotsaka ao am-pontsika tamin'ny fanahy masina nomenantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty tamin'ny fotoana voatendry Kristy mba hamonjy ny ratsy fanahy. Saika tsy misy manaiky ho faty hamonjy ny olo-marina, ary angamba isy ihany say maty hamonjy ny manao soa. Fa izao kosa no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavanantsika. Fony mbola mpanota isika no maty hamonjy antsika i Kristy. Koa mainka fa izao efa no amarinina tamin'ny rany izao, dia tsy maintsy afany amin'ny fahafatesana mihitsy. Satria raha fony mbola fahavalo aza isika nampiavaniny tamin'ny Andriamanitra no ny nahafatesany zanany, mainka fa rehefa nampiavaniny dia tsy maintsy voavonjy no ny fahavelomany tokoa. Tsy izany ihany koa fa isika dia mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Omba tsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masina nosoratany masinday Joana, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany, i Jesosy nanao ty fanoharana ty tamin'ny farisianina sy ny mpiara-dalàna nagnano hoe: iza moa aminareo no manana ondry zato ka averiny anankiray no tsy andao ny 750 ananevitra ka hitady izilay very mandra-pahitany azy, ary rehefa hitany dia ataony ao antsoro ankafaliana, ka noho ny tonga an-trano izy dia mamory ny sakezany sy ny olona mifanakaiky aminy, ary manao amireo hoe: miara-mifaly amiko fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa isy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olo-marina 750 tsy mila fibebana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy.
kristianina ava malala, fotoan-dehibe ho antsika tokoa ty niany ty, satria miaraka amin'ny eglizy maneran-tany tsika olo raika jiaby eo ve ato amin'ny diocese faly ny fampiarahaba manokana, satria andro ankalazasika ny fomasin'i Jesosy piaro asika eto amin'ny katedraly, ka noho izany piaro ny diocese manontolo, ka raha piaro ny diocese manontolo dia piaro asika jiaby eto anivon'ny diocese amin'ny faritra avaratra ty. Amin'ny alahady no ankalazana an'izany toy ny isa-taona, nefa noho ny daty mifanindry dia ataosika amin'izao zoma izao, ary dia tena mifanaraka tokoa aza amin'ny andro fankalazana azy raha teo, ary zay no atao eran'ny diocese eran-tany koa, ka ankafaliana ary kristianina ava-malala ankaravoana no iarabana antsika eo ove aby niany ty andro ankalazantsika ny fomasin'i Jesosy piaro ny diocesesika, satria zay piaro ny katedraly renin'ny eglizy ato amin'ny diocese no piaro antsika sikiraikiraiky. Marina samy manana nyreo olo-masina piaro sika, fa ny fomasin'i Jesosy zany dia piaro ny diocese, ary ny fomadimy Maria ihany koa dia piaro ny diocese, satria efa natokasika ho an'ny fomadimy Maria ity diocesesika ity tamin'ny nitokanana Notre-Dame de la Route, ary dia i Masiny Maria hitantana antsika sikiraikiraiky, ka dia mbola mamerina ny firarisoa ho antsika jiaby noho izao fahatongavan'ny fetin'ny piaro ny diocesesika, piaro asika sikiraikiraiky, ary manana akony manokana izany amin'ny fankalazana izany amin'ity taona ity, satria miatrika n'izao synode izao sika eglizy miaradia, zany hoe isika eo veziaby miaradia, ary dia mitempo foa iraiky, ary dia fo izay manambara fa vonina iroso anao lay départ vaovao entaniny fanahy masina isika engany. Izao fankalazana izao ry kristianina ava-malala anampy isika tokoa asiaro fa manana fomba tempo tokoa isika, tsy hoe lay fotova no fosiny no resasika amin'izao fahaserovana izao, fahaserovansika ny fomasin'i Jesosy izao, fa ny fo izay ao amin'sika ihany koa dia lay manambara ny mahasikasika, ka irososika aza maneho ny sitrapo ny ary maneho an'izay asika izay ilay fo izay manambara ny toetra ananasika sy fototry ny mahasikasika, ary dia sy mahagaga raha io fomasin'i Jesosy io no asongadina, satria manambara ny maha izy azy tokoa any Jesosy. Tsy misy mahalala ny ao am-posika matetika rehefa miteny, fa Andriamanitra irery no mahafantatra azy, ary ao amin'ny fo no toerana anaovasika ny safidy, hoentisika manatanteraka izay safidy izay, ao koa ny toerana ionana sy fandraisana amin'ireo manodidina sika. Fantatra sika zany ny mahasarobidin'ny fo, ary izay no banjintsika sy ankalazaisika ary diniansika amin'izao fankalazana ny fomasin'i Jesosy, ka engany ho fo velona ny fosika, ho fo mitempo fitiavana araky ny sitrak'Andriamanitra, satria ny fitiavana no tovizasika endrika amin'Andriamanitra. Azo lazaina ary fa io fo io no mampiombona antsika mahaolo raika asika ziaby, mampiray tampo, hitasika amin'izany fa mbola ao ny fototeny mpiray tampo, fo iray, fratelli tutti, fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo raika asika ziaby. Fatary ihany koa fa raha mankalaza isika dia sy banzina fosiny araky ny averimberitsika matetika, fa no ny asan'ny fanahy masina dia afaka mivelona izay banjinitsikisika koa izao fankalazantsika,
ny fo mason'i Jesosy zao, ry kristianina hava malala, anampy asika anamasina ny fiainansika ka mba ho fo masina tokoa ny fosika, ka hanaka ny fon'i Jesosy, masina ny fosika raha honenan'i Jesosy, raha miombona amin'i Jesosy. Matetika isika ny manazava ny atao hoe masina dia tokana ihany dia Andriamanitra, ary izay miombona amin'Andriamanitra ny masina, ary zany no mahatonga asika mahasiaro ireo olo masina, satria ireo dia miombona amin'Andriamanitra, ary izay ny fekepinoana ataosika ny fiombona ny olo masina. Ka izay indrindra ry kristianina havana, isaky ny taona moa dia miovaova ny evanjely sy ny vakiteny izay andiniansika an'izany rehetra izany, fa ka amin'ity taona ity ary dia ny fanoharana ao amin'ny masin-daluka ny evanjely, ary ny vakiteny voalohany dia bokin'ny Ezekela mpaminany, ary ny vakiteny faharoa kosa dia ny romanina taratasin'ny masin-dapoly amin'ny romanina. Zany hoe amin'ity taona ity zany dia tiany eglizy asongadina bebe kokoa amin'izao fankalazana ny fo mason'i Jesosy izao, ny famindrapo. Ka efa nisy moa ny taona ny famindrapo, ka siarano ampisahivisika bebe kokoa ny mikasika an'izay, miainga amin'io fanoharana zay ao amin'ny evanjely toko fahadimy amby folo dimy amby ao amin'ny masin-daluka io. Ambaran'ny evanjely ary hanehoanan'izay hoe famindrapo Andriamanitra dia izy izay mitondra antsoroka mibaby ansika, i Jesosy ampiandrony tsara be famindrapo. Ka ny fon'ny Jesosy zany arak'io sary amin'ny fanoharana io, ary mbola tadidisika ny sary zay tamin'ny taona ny famindrapo, i Jesosy mibaby ny rofosika rehetra. Ary raha ny evanjely masin-dazoany dia fantatra sika fa lay fo no le fonina no niteraka ny eglizy ary niteraka ny sakramenta, manambara fa isika zay mandray an'izay famindrapon'Andriamanitra izay dia mandray ny ain'Andriamanitra. Dia ry kristianina havana, andinika izany tenin'Andriamanitra na arosiny eglizy amintsika amin'izao fankalazana ny fo mason'i Jesosy izao, isika ka mba hahatonga asika koa ary ho famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny manodidina asika, ary dia ho fon'Andriamanitra tokoa isika amin'ny ataosika rehetrarehetra. Ny vakiteny voalohany bokin'ny Ezekela mpaminany dia mankahery ansika, mampirisika asika, satria Andriamanitra misy araky ny voalazan'ny Ezekela mpaminany no manolo tena hitarika asika sy karakara asika, hitondra asika amin'ny toerana zay hiafahasika ahazo ny asambarana. Ary na manao akory ny toetra asika ondrikondrik'Andriamanitra, na maditra asika, na miaka mandao ny valanomby, dia tadiavin'Andriamanitra ary sy avelany overisika fa angoniny ary entiny amin'ny tany be vilona, hoy Ezekela mpaminany, zany hoe faly mikarakara mitarimo asika Andriamanitra. Sy mba Andriamanitra lavitra zany no Andriamanitsika, fa Andriamanitra be famindrapo miara-dalana amintsika, ary ny mahafaly azy dia isika vonina anaraka azy, iombona aminy, ary izay koa gn'azahoasika afaliana. Ny vakiteny faharoa kosa izay taratasin'ny masin-dapoly ho an'ny romanina dia manantitrantitra amintsika fa famindrapo tokoa Jesosy, ka nitoetra sika rasy rehetra dia sy nasakana azy amonjy asika, ary izy izay sy nanota azy dia nanaiky ho fahotana mba hibaby
ansika tahaka ny mampiandrondry be famindrapo araky ny voalaza sika teo. Ka noho izay famindrapo izay dia nampihavaniny aminy sika ka tonga olo raika amin'Andriamanitra, fratelli tutti, tonga fianakaviamben'Andriamanitra isika. Ny rodana noho ny famindrapon'Andriamanitra sy misy fetra, ny rindrina rehetra mety mampisaraka sy vitan'izany ihany fa noho ny izay famindrapo sy misy fetra izay dia ny fanahy masina mihisy no mandrosaka ao am-posika ao ny fitiavan'Andriamanitra mba hahatonga sika ihany koa ho famindrapon'Andriamanitra eo amin'ny manodidina sika. Ka zary fony Jesoa eo anivon'ny mpiarabelona isika sy kiraikiraiky. Zany ny fahasoavana hoentin'ny fiombonana amin'ny fomasin'i Jesoa. Ny fanontaniana mipetraka ary, inona ny tsy maintsy ataosika mba ho fomasin'i Jesoa tokoa isika eo anivon'ny mpiarabelona? Sy afaka anahaka ny fony Jesoa ny fosika raha kombre feno raha ziaby, raha embouteillage no manjaka ao am-posika ao. Inona moa no miakombre ny fosika ka mahatonga asika sy ho lavitra ny fony Jesoa? Sy inona fa ireo fitiavatena zay mahatonga asika feno ny fosika ka manilikilika ny hafa sy manome toerana ny hafa ka zary manangan-drindrina ka misarabazana ary vokatry ny fanangana sika rindrina dia herisetra ary fanapotehana dia hita sika na eo amin'ny tantaran'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina fa indrindra raha mijery vaovao sika na mitandre vaovao ady sy herisetra eseroa no resika sy hitasika. Ireo ny vokatry n'izay fitiavatena zay etraketraka no manjaka eo amin'ny fiarahamonina no io fosika akombre io sy hita isony ny mahaolona sika engany mba sy zary bazary ny fosika ka ny ametraha tongotra azy ao abezary ao sy misy ka raha io koa ny fosika raha kombre, zany hoe raha feno avonavona, raha feno fialonana dia sisy itoeran'ny hafa. Mila mahafoy toerana ho an'i Jesoa aritsika ary dia zay no tanjona amin'izao fankalazana izao mba hanome toerana an'i Jesoa isika. Ka raha izay tokoa ny fiainasika dia ho masina ny fosika satria manana ny toeran'Andriamanitra ary zay misy an'Andriamanitra no masina ho isika teo. Raha sy akombre ny fialonana ny fosika dia zary fianakaviana isika ary dia miombona isika ary dia mpiray tampo foy iray no fosika ziaby ary dia zay no afatra ny papa amin'ny encyclique fratelli tutti mba olo raika sika ziaby ary sisony izay fanilikilina izay. Ka izay indrindra ry kristianina hava ny valiny fanontaniana napetrasika inona ny tsy maintsy ataosika? Sy maintsy mamola tena isika zany, sy maintsy mahafoy miala amin'ireny fomba rasy ireny ka asapa isika fa io fosika io ihany no ahaserovasika ihany koa ny mahasikasika ary asarovasika ny marary sy ny mavesatra ary ny fizaliana sy ny fahoriana eo ampetrehana ny fiainana andavanandro ao anatin'ny fo ao no misy fentefany ireny fiainasika andavanandro ireny. Ka zary famindrapo isika raha tahaka an'i Jesoa mitondra ansoroka ireo zay voahilikilika satria araky ny voalazan'ny masin-dahapôly efa narosak'Andriamanitra ao am-posika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fitiavany. Manahaka ny fony Jesoa isika na dia sy mendrika azy ary zay ny vavaka ataosika isaky ny manoka tena amin'ny fomasin'i Jesoa isika
dia sy inona fa hoe ry Jesoa malemy fanahy sy manetry tena ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Rehefa Jesoa tokoa no mitoetra ao am-posika ao, izany hoe zary malemy fanahy sy manetry tena isika, dia ilay asambarana voalazan'i Jesoa teo an-tendrombohitra no maniteraka ny fiainansika. Iny sy inona izay fahasambarana izay? Sambatra ny malemy fanahy, fandovan'ny tany. Inona moa ny dikany hoe mandovan'ny tany? Sy inona fa tafiditra eo anivon'ny fiainansika tokoa ny fanorenana ny tranombe ombona, izany hoe lay rafim-pahotana nanapotika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ny rafim-pahotana manapotika ny fifandraisasika samitsika, ny rafim-pahotana izay manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra, noho izay alemem-panahy sy fanetretena vokatra ny fiaizasika hanahaka ny fon'i Jesoa izay, dia ty tany mamysika ity dia zary miova ilay fifandraisana naharen'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany, ary dia fanarenana ny tranoben'Andriamanitra isika amin'izany. Ary ireo tanora izay nanao ny GMJ tamin'ny fotoan'androny dia natadidy an'izany, ary izay ny mbola iezahsika amin'izao fanatanterahana ny synôda izao. Manatanteraka io afatra lehibe io sika raha mampizoro an'izay fifandraisana araky ny fon'Andriamanitra izay, ka ampanjaka ny fihavanana sady kristianina no malagasy, ka ao anatin'ny fahamarinana sy fampanjakana ny tena fifankatiavana marina isika, ka isika maneo an'izay fanorenana ny tranobe ombonana izay. Mila an'izany tokoa zao andro sika izao, mba araky ny lazaisika matetika sy ny olo-kendriny tsy misy eto amintsika ho isika, fa olo marina tahaka ny masinday Josefa. Mila baba zao andro zao isika tamin'ny taonan'ny masinday Josefa, ary modely ho asika i masinday Josefa ho isika amin'ny fivelomana an'izay falemem-panahy sy fanetretena izay. Matetika nambarasika fa isika izao no Kristy mpiarabelona amin'ny olona, isika no Kristy eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ka anjarasika ary ny mitondra ny fon'i Jesoa mampibaribary ny famindrapon'Andriamanitra eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ary dia izay ny fanorenana ny tranobe ombonana, andesena ny rafim-pahotana. Isika ny mpiarabelona amin'ny olona amin'izao fotoana izao, ka okaraky ny teny fanevan'ny synôda izay irisika sy ho teny manentana fosiny, fa mba zary fiainana, satria izany ny tanjon'ny synôda, mba ho eglizy olo velomin'ny batemy, miombona mandray an-tanana, iraina zary tabernakla velona. Engany eo ave missionnaire tokoa isika, ka zary tabernakla velona, ka isika no fon'i Jesoa eo anivon'ny mpiarabelona. Fon'i Jesoa manasitraanareo ratrany maro isan-karazany eo anivon'izao tontolo izao, fa indrindra ny ratran'ity rafim-pahotana ity ho isika, ny fibanjinantsika ny fomasin'i Jesoa, ny anampy asika andavorary ny fifandraisasika, ka i Kristy fihavanantsika ho fihavanana sady kristianina ho asika, ka andrafetasika fifandraisana vaovao ampanjakana ny rariny sy ny hisiny, na eo anivon'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, na ny fifandraisasika sika samitsika eo anivon'ny tontolo mpiainansika, na eo anivon'ny tontolo-pinoana. Raha sapasika ary fa io ny lalana entsika manorina an'izay tranoben'Andriamanitra izay, ka irososika amin'ny fianakavian-Janahary, olo raika sika ziaby, mpiray tampo, frately tody, dia iova ny fiainansika, ka hanao depart vaovao tokoa isika vokatry nyzao synôda izao,
ka iroso amin'ny dingana faharoa izay sy inona fa ny fifampitsimbinana, fifanasoavana ao anatin'ny fikasana ny fiombonana, ka enganie ho folakevitra isika ka amin'izay isafidy any Kristy, ka rehefa i Kristy no safidianisika ka izy no manjaka ao am-posika ary manjaka ny fiainansika manontolo, dia zary famindrapo eo anivony tiarabelona isika. Ry Jesosy Tompo, sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny lanitra ho ianao, ka engane ny fonay, anjakan'ny alemem-panahy, anjakan'ny fanetreteny, anjakan'ny ny marina, ka ahafoy anompo izahay, ka ikarakara sy kolokolo ireo voilika, ireo mitady famonjena. Maro ny fahantrana manangeza anay amin'izao andro izao, ry Jesosy, na ranofo na rasaina, ka ampio izahay entan'ny fonao masina mba anenika n'izao tontolo izao, ka ahatonga anay tahaka ny masin'ny Maria ireny ho tabernakla velona, mitondra anao famindrapo eo amin'ny mpiarabelona aminay. Masinday Josefa, ray mpiaron'ny Eglizy, ianao miaro izay tady andrapaka ny Eglizy amin'izao andro sarotra izao, matoky ny fiarovanao ny fianakaviana Eglizy kely izahay, fa indrindra amin'ireny fotoana izay isedrany fianakaviana fisapahana mafy, matoky ny fitiavanao sy ny famindraponao izahay, ry Jesosy, ka mamerina eto nylay vavaka izay ataonay isaky ny manokatena aminao. Ry Jesosy, malemy fanahy sy manetry tena ao am-po, ataovy manahaka ny fonao ny fonay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika isanjivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika isanjivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesosy, lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.